isika androany. Izao Shekina izay hitondra famelabelahana ho anareo androany. Ny lohateny famelabelahana androany dia hoe angatra sa tena izy? Mialohan'ny enotsika an'izany dia hiahaka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao fa amenao an'ity andro ity indray. Hain'ny teninao izahay dia tahimba hainy tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankasitrahana ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra. Matetika isika maheno olona milaza fa niaoda tamin'ny havana efa maty izy. Nefa rehefa tenenony izany dia tsy dadabe na i bebe izany fa angatra fotsiny ihany. Ny Baiboly dia miteny amintsika fa tena misy ny angatra sy ny havelo, saingy tsy avy amin'Andriamanitra izany. Fa Satana fotsiny ihany izay miezaka manamarina ny famitana nataony tamin'ny Adama sy Eva tany Edena. Fa tsy ho fatsy akory ianareo ny olona na mandika ny tenin'Andriamanitra aza. Ny Baiboly dia miteny ao amin'ny Korinthiana 2:1-12 hoe tsy tokony ahagaga antsika izany satria Satana aza mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelony mazava. Ny soratra masina dia miteny ao amin'ny mpitoroteny 7:5 fa fantatro velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba halala na inona na inona ary tsy mba manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy. Amin'ny mpitoroteny 12:5 dia miteny hoe ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo. Ity tantara holazaiko anareo ity dia hafanohizana resaka rehetra izany. Maty ilay sakaizan'i Jesosy. Efa narary elaela izy io fa tsy tafandalo Jesosy dia maty izy noho ny hafarany. Nefa inona hono ny zava-niseho? Tafandalo tany Betania, tanànan'i Lazarosy Jesosy ka nakany amin'ny fasana ary niaraka tamin'ny mpianana sy ny vahoaka izay nisaona Lazarosy. Rehefa nandeha tany izy dia niezaka nakana anazy ny anabava Lazarosy atao hoe Marta satria efa ho 4 andro izy no maty ary mipoaka ny kibo efa rava ny nofo. Ary nalana ihany ny vato ary hoy Jesosy mitsangana mivoa ary nitsangana tokoa ny maty ka voky izy. Rehefa mivoaka izy dia milaza ny soratra masina fa mbola teny aminazy ny lamba-paty. Ao amin'ny Jaona 1:7-30 dia nandidy Jesosy mba hanasorana ny varavaram-pasana. Ary rehefa mifoy i Lazarosy dia nasaina mba omena sakafo izy ary novahana.
Namako hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 1:15-20, 1:20. Izay ao anatin'ny tontolon'io tantara io ihany. Izao izy no fananganana maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velo indray. Ka nahoana nefa raha izany no marin'ny kristianina maty? Ary nahoana koa no velona amin'ny Apokalipsy fa mbola hatsangan'Andriamanitra maty koa ratsy fanahy ireo tsy mety mino tenin'Andriamanitra? Mandenga izany ve Jesosy? Tsiry namako. Ilay fahafatesana faharoa araka ny voalazan'ny Apokalipsy 20:5 no tiany ho lazaina eto. Ilay fahafatesana mandrakizay izay tsy izy famoazana intsony. Anio anefa dia tiako ny milaza aminao fa tsy Lazarosy heritsy akory no afaka anana ireny tombontsoa ireny fa na ianao io aza rehefa maty. Afaka ataon'i Jesosy no manangana anao amin'ny maty raha mino azy ianao amin'izao androm-pahavelomanao izao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao fa nomenao an'iny toriteninao indray ary taio ary ny teninao iny mba ho tadidinay fa tsy handalo fotsiny aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.